Bonjour daholo itsika vozao vao nahita an'ity page ity dia tratrany taona daholo dia mirary soa antsika rehetra mba ahitany sosiny tsara ary ho salama tsara amin'ity taona ity. Raisitsika ary ny gitara basy dia ndao hianatra. Ity video ity dia partie 2 ilay fampianarana nataoko tamin'ny herintaona momba ny débutant mihitsy. Kanefa mialohan'izay raha tianareo ny zavatra ataoko eto amin'ny page dia asivo j'aime na j'adore na manaova s'abonne amin'ny page mihitsy ianao amin'izay mahita an'ilay video izay ho ataoko manaraka eto zany. Dia sorata eo amin'ny commentaire hoe go tohizana raha ohatra ka mahafinaritra anareo ilay fampianarako. Ao anatin'ny gitara basy dia misy note 12. Ireo note 12 ireo dia manana ny client tsirairay rehefa sina gamme dia tonika tsirairay ilay note 12. Raha amin'izany ny tonalité de mi ohatra 7e case 3e corde avy aty ambany manisy. Io tsika manao gamme diatonique mi. Dia ireny note reny omena filaharany 1 2 3 4 5 6 7 1 octave 1 prime 7 amin'ny farany dia tonga dia 1. Efa fantatsika fa ny 3 sy ny 4 demi-ton, ny 7 sy ny 1 demi-ton. Mino fa araka ohatra eo. Eto amin'izay tsika dia no exercice anankiray pyramide. Ity base tsy maintsy mandalo an'ity daholo rehefa te hivoatra haingana ianao. 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 dia toizako. Zay zao 5 6e 7e dia octave izy rehetra. Araka ny natoroko tany amin'ny voalohany dia mifandimby foana reto tanana roa reto. Izay foana zany no ataontsika rehefa mitendry. Amin'izay manana rapidité ny tanantsika. Dia ity ndray exercice faharoa mifindrafindritsika ohatra exercice farany ahoana indray ny anafolanan'io position natao teo. Misy karazany 10 ny position natao teo. Zany ataoko zany zao position 1 ary position 3. Any amin'ny courant ligne tsika mandalina an'izay ary atonga ny tananao ho fluide tsara ary tsy sahirana mitendry note amin'ity manche ity na mbola tsisy fantatrao ary ny note amin'ireo dia misy teknika aizanao an'izay. Ohatra rehefa demi-ton dia mifanakaiky le tanana ohatra hoe tisty na itisty. Dia ohatra rehefa ho any amin'ny note mineure dia ohatra ny andray position ny tanana. Ohatra hoe index note atao mitendry mineur dia kazy anankiefatra ny elanelana isa 2 3 4. Zany zao 3 5 na ito koa zao mineur 6 6 1 ohatra zay. Ity zao 2 2 4 ohatra zay daholo zany izy. Na ity no mitendry mineur na kikely. Raha kikely indray izy dia corde anankiroa mifanaingina. Ty ambony ty dia ty ambany ty. Ohatra zao raha zao izy dia majeur ilay tierce. Zao izy mineur. Ohatra zay daholo 6 3 2 6 2 3 eny fa ny 7 koa ary dia ohatran'izay. Io mitovy daholo na ity nataoko eto na kikely. Fa rehefa tena zatra indray tanana en position 2 dia ohatra zao. En position 2 koa ohatra zao. Misy exercice ataontsika zany hoe famaninana rehefa ity ny mineur na ity na ity. Dia antsika mandalina an'izay. Zay ny videontsika. Noho ny expérience ny fampianarana izay nataoko dia ny accélérena ho 2 volana dia vita ny programme débutant. Eo amin'izay tsika miditra ny 7 volana manao ny programme ny moyen. Accéléré le izy satria cours en ligne. Ny toetra raha misy dia tsy mampianatra mivantana fa cours en ligne sady io koa no assurena kokoa. Afaka mianatra isan'andro ianao raha afaka maka fotoana ianao 15 minutes isan'andro. Mino fa tsy anelingelina be ianao zay fotoana zay. Tsy voatery hoe isan'andro fa ohatra hoe 3 isan-kerinandro. Zay indray ny videontsika. Misaotra anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany. Maso tombokotrana vitanao eo amin'ity taona ity.
l'idée impasse.